fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotra nareo anio ny fizarana voalohany amin'ny ilay tantara nosoratany Razana Bary Voangy lalao Joséphine sy R Pauline. Maizina amin'ny aina ny tantara Mengaly sy Oly miaraka amin'ny Aina, Rakoto, Sinez, Bruno, ary Faly, Nandray Feo, Tovy Razana Mamonjy, Nana Totosa, Anjary Liva. Mampalahelo ahy mihitsy lahy iny vadiko iny. Efa hotely volana zao mitsinnesany tsoniko. Mivoaka maraina. Voatety daholo zao orinasa zao na olona mba hatorin'ny namany azy zao. Nefa de mody maina ihany ny ariva. Tsy misy mandray piasa daholo zay ale. Raha tsy misy an'ity sasalamba ataoko ty angamba aloha de na ny arapaka efa mianaka aza tsy misy. So ihany aza fa sekolim-panjakana no ianaran'izy mianadahy fa raha tsy izany de angamba efa nitsahatra tsy niandra tsoniko. Ay ianao ihany. Za ihany tia. Ary nakaiza izy daka. Milalao miaraka amin'ny zanaky madama Ovaratra ry zareo e. Fa mipetraha aloha ianao makainy jereo nge ty atsembohanao e. Tena migena be mihitsy ny androko. Sady mangetaita mafy mihitsy aho io zao. Andraso aloha akako rano vola ianao e, de aveo minambary. Misaotra. Tena tsy hitako mihitsy ty raniva. Tena kivy aho mariny. Aizako zay ale de tsy misy voka ny doliko. Ity aloha hoaniny sakafo e. Aza morakivo fa fantatr'Andriamanitra foana ange izay mahasoa e. Isaky ny ody maina de menatra nareo mitely mianaka mihitsy nke. Indrindra moa fa ianao. Hatray kosa. Nefa tsy afa manotrako. Aza atao an-tsainy zany fa ny fiainatokantrano ange fanampiny. Na izany azy. Mba ampiampiana ange ny fiainatsika andavanandro e. Amin'le vola karama kelikely zao. Mahereza re ary mivavavy foana e. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa manana vady endry manana anao e. De makasitraka anao koa amin'izay fampaherezanao azy sy ny fanampianao an'izay. Neny eo, efa voapasoko ny vele lobako manginy fa hoetiky vavaka. Ie, efa voapasoko tsara mihitsy ka. Fa nga ianao andeha ho any am-piangonana sahady. Tsy maintsy mandeha lolo nge zava sery vila mesa nge zany roany. Miomana ary ianao e. Za koa zao efa nomana zandrinao fa ampiripirina kely ao an-dakozia ao aloha e. Aza manao tarinareo a. Ary dada nga tsy andeha. Totazako lasa mivoaka amin'ny manjo izy teo. Misy olona mifanao fotoana maraina aminy no efa hoe mahita asa ho azy ka raha tratra no ny fotoam-pivavahana dia hamonjy avy hatrany any am-piangonana izy. Mampalahelo mihitsy tady endriny iny ka. Eny mivavah foana ho azy mba hanampian'Andriamanitra azy fantany izay mahasoantsika e. Eny. Vavaka ho azy foana dia mivavaka ho an'ny sy ny Irina ihany koa. Tsara zany rinary a. Zaza endry ianao. Ary ao aloha amboarimboary kely ty vozona akanjonao fa mioritra e. Zay.
Mandehana an'izay ary sao tary. Lasa ariariny iny a. Maninona ary izay sahirana sy manitra foana efa mavavaka foana nefa mba hanampian'Andriamanitra anay nefa toa tsy miova ihany ny fiainanay. Narikely fa inona no mahavariana ny zanako eto am-baravarakely eto ka? Mieritreritra ho azy ary dada hoe maninona tsika manitra foana nefa mivavaka foana isan'andro izao e. Nary tsika nge tsy dia hoe manitra be ohatran'inona e. Ineny ny asa dia za koa efa mba misy asa atao ihany aloha izao. Izao ataony dady izao ve ny tokony asa ataony dady e? Ka asa daholo rehefa ahitana vola ary sea. Fa nga tsy hisy asa ohatrany nataony dada taloha mihitsy e. Mampalahelo ange dady e. Feno vovoka be sady vizany ery dady isaka mody amin'ny ariva nefa mbola tsy manam-bola bitsaka foana fa tia-mbola manasa lamba andro-tany foana iny. Tsy maintsy misy vovoka satria manao manevra ka manampy ny mahasomanao trano izany ataoko izany. Ary tsy hijanona amin'izany nga fa tsy maintsy mitady asa hafa ihany. Ary ianao miteny teo hoe efa mivavaka foana nefa mbola manitra ihany. Tsy manitra tsika fa Andriamanitra manana ny fandaharany amin'ny fiainantsika. Ka aoka isika hisaotra azy foana aza satria mbola mahita hohanina, mbola salama tsara koa, mbola... Manao antsika tsy manan-karena ohatran'ny ray aman-drenitra tany e. Nefa ry zareo ara tsy mba mandeha mivavaka izany mihitsy. Zao aza miteny an'izany hoe tsy mivavaka izany tany. Tsy fantatsika nge izay fiaina ihany e. Fa zao mbola hita asa tsara ka hiadany nareo sy niny ary ny rina. Tsy avelako anasa lamban'olona tsony iny fa karakarana nareo mihitsy dato trano ohatry ny taloha zany Eny ary fa mbola hivavaka foana e. Vita izay ny tranoratriny ka andeha hiteten'ireo orinasa nametrahako fangatana indray manao karapiso ngambako. Marina aloha fa tena sahirana isika izao nefa na izany aza rasolo aza dia manao izay tserany aina re. Ianao ange izao tena niana i mihitsy e. Aza matahotra ianao raha vao mahita asa mitombona tsara eo ary dia herinandro angamba dia efa tsy ombovaravara. Ianao koa aza ange marina e. Aza manany any io re ianao e. Tena marina kely lazaiko anao eo e. Raha sanatria tratry ny aretina amin'izao ianao vao maika angamba loza ny mahazo antsika ko. Eny marina aloha ny teninao fa tsy maintsy mba asiana fiomezana kely ihany koa nge izy ty raha nivo. Aizany dia eny andeha pasika ireo lamba sasako ireo aloha e. Fa mbadireo kely hoe le mangahazo ao tokoanao sao mila ampiana rano kely na mila amboarina ny afo azafady. Ny ranon'io silapotsy io izao ny tena tsarako. Sady mbola misy siramamy ato amintsika ato. Mbola misy ao ka mbola ampihinanantsika ny mangahazo io. Ka andao ary ataovana ny pasika fa izay jerinandrotsika. Efa ho tonga avy nianatra koa ngamba izao izy dakeliko. Efa amin'ny 4 sasany izao ko. Vasosoa kely fotsiny avy eo no andrahoantsika dia vita ny androany sy mety izany ka. Ndreny tokoa izy miana dakely fa tongako. Ndry taony mangingina be atao trano fa nankaiza ary raha nivo sy nikizy sa any an-dakozia daholo izy telo mianaka. Ndry fa misy iny nahoana no tomany raha tsy fanahy be dada ny mamandry tania.
pasohan'ny eny ny akanjony dia may kely dia tia be izy dia tavelan'ny pasika tsonony eny. Oka zay raniva, oka zay inona ny tomanina amin'izany rehefa tsy avelany manao ny lamba ntsony dia aleo hijanona any ka tsy vitany hoe tsy hanao ny lamba ntsony ange Rasolo e. Fa ahoana koka soloana hono ny vidin'ilay akanjo. Tahoana zany fa dia efa soloanako. Zany ve no ampahoriana tena ohatr'izao raniva? Hoentiny hamonjy fanasana amin'ny sabotsy ange hono ilay akanjo e. Androany nefa lakamisy ka aiza na niloko an'izany. Izy nefa tsy manaiky mihitsy na dia mba ningavy aza hoe aleo manao ny lamban-jareo ihany dia manala tsikelikely ny tokony vidin'ilay akanjo. Efa mba mila vaniny koa izany koa. Tena ka amboamboariny ny vola kelitsika eo dia omeo re ny vidina akanjony. Anganta herikelytsika ho no ampimotra ilay akanjo akory e. 2 alina mahery kely ange sisa anao e. Fa ohatrinao ny vidin'izany akanjo zany ka. Enalina ho ny vidianany azy fa noho ny fangorahako anao izy satria koa efa nanaovandray mandeha ho n'ilay akanjo dia 5 alina no alohako aminy. Efa dia manararoatra kosa zany raniva. Aizany dia tsy mba misy hanaovana raharaham-pihavanana mihitsy ve? Efa fatan'izao ny fahasahiranantsika. Ary izy koa zange no nisikotra anao hikarakara ny lambany fa hoe mba ho fanampiana antsika fa samy mba mpiray vodi-rindriny. Eny ny olona ange mahiresaka rehefa misy ny laninao e. Ary tsy maiky tsiny izy fafanana ny simba e. Ny mampalahelo aho dia izy tsy mba nety ny fanarahana dia efa nanazava za hoe tsy mahita ny vola lazainy mihitsy e. Sady izay indray roa andro fotsiny mba fotoana mihitsy. Aza mitomantsino roneny dada ve tsy efa mba nahita asa? Tsy mbola nahita ninina anaka. Nefa zany tsy ataontsika mampiondrika. N'Andriamanitra ny fandarana ary mino fa tsy hanary antsika izy. Marina zany e. Aleo isika tady hevitra. Ny dada sy ny izany Andriamanitra izany foana. Aiza koa izao izy manampy antsika eo ka. Tena nalahelo anao mafy ny zanako lahy nahitanao ilay nitomanintsika eo iny. Efa natoro tsara ihany ve izy mianadaty eo? Ao, efa matory zareo ka. Tao sahirana mihitsy ianao nanampitamby azy vao nety nitranotrano sy tsy nitomanitsony izy e. Ka sahirana mihitsy iany nandresy lahatra azy ihany koa iny. Asa raha vao marika eo fa tsy dia nahalatsakanina loatra aza ange izy teo e. Hitako ka. Iniliana kely aiza niezaka ny nanao izay hoe mba hampime azy fa zara ranontsika kely fotsiny izy. Efa tena mandinika fiaina mihitsy izy iny a. Indrindray dia mahavoaka teny tsy ampozin'izany nary. Izy indray aloha hitako hoe matimaty tsy mihoatra amin'ny ankizy mitovy taona aminy. Zany aloha eo ihany e. Fa inona ny hevitra hitanao amin'ity olana mahazo aty e. Mahazo atsika hoe ka zao ary aleo ahidina any ambanivohitra raha vao maraina be dia resaka miarabe vary. Ny hevitra hitako hoe apetraka atao antoka aminy le tanimbary kelitsika eo atsimo tananao mba hakana vola e. Hoadray Rasolo. Ka izy ingeo ny mpampanjana boly eny tanàna iny raha hoe misy antoka e. Ka inona indray ny mba handraisantsika vary rehefa fararano? Fantatrao fa mba mahavita izay vitany ihany ny ampahambaritsika eny rehefa miakatra. Ka le ketsan-dreo ambany atsimo ange natao antoka e. Mbola mba manana n'le ketsan-dimy mora rano tsika. Asanao ko. Zay ny hevitra aloha fa raha zany ve ny hitanao fa mety moa dia ahoana ny fanarahana amin'izany? Tsy ho voleny raha mora tsony izany ilay tanimbary rehefa atao antoka amin'ny Rabevary. Tonga dia raisin Rabevary ny tany dia izy ny mamboly azy ka. Herintaona no atao fanarahana. Ka rehefa voaverina ny volany miaraka amin'ny zanabola dia raisina ny tanimbary avy eo. Andry, sady efa voleny ve ny tanimbary ny mbola misy zanany hafa ihany ny vola? Koatra izany nge ny fanaon'ny olona rehetra izay maka volany aminy ihany hony. Tsy manamanan-karena fotsiny tokoa ny olona Rasolo a. Tokony hoe ny volany samborina ihany no averina satria ny tany efa voleny ary azo madidy io ny vary eo rehefa avy eo. Tokony tsy zanany intsony izany. Kefa zany ny azy. Manao ianao tsara, tsy manao tsara.
Ny tena koa nefa mila vontsika, inona ary moa no azo atao io e? Eny sendrany tsy azanoarana tokoa moa tia ka tsy maintsy araroton'ny olonako. Ary matory amin'izay fa ifomaraina be ara-pitso e. Dia toneo ny saina fa aza be ary loatra e. Ary indrindra aza mampiseho alahelo mahafinaritra moa. Eny Misy anoerana ny vidina akanjon'olona sy raisidraisitsika aloha ny vola laiko any raha pahita izay atao e. eny izay mahasoa ataon'Andriamanitra e. Mampalahelo mihitsy nanaova mama ny taniany eny ka efa nanatra le vola be dia be solon'ny akanjony nefa mbola nikitakita sy niavonavona ery izy tamin'iny. Amin'izay iny mba nanontany azy hoe mbola mila ihany ve ianao hanasa lamba sy paso, dia nianjona ery izy niteny tamin'iny hoe tsy mila anao tsony aso tonga olana hafa indray, sao dia tapitra doranao sy mba ianao daholo ny lambanay na angasiasery Nary Nary ahoana roneny? Antsoy zaronao dia manasa tanany nareo menadafa efa andao bary Eny roneny fa inona ny lokantsika roneny? Hatrano vina indray moa ianao no manontany izany. Avy inge bitsibitsihako e. Raha toto sy anankisoa ny lokantsika anio. Misaotra neny tena tiako izany loka nandrahoana izany sady efa ela betsika tsy nihinana henan-kisoa izany intsony. Aleo fa atsokony irina isasy dia ho avy hanampy any eny. Dry faly ery ny zanako rehefa mba tsaratsara ny sakafo. Mba nisy ny vola kely nalainy rasolo tamin'ny Bevary iny aloha dia mba afaka misakafo ara-dalàna e. Nanantena dia nanantena fa mba ahita asy rasolo alohan'ny halan'iny vola kely io e. Enina indray zao nataoko mba ahitana vola nampiana ato trano e. Vita reraka izy avy amin'izay ny sakafo e. Tamin'izay roneny mbola nisasako koa ny tongotry ny irina fa nanitsaka fotaka izy. Ay, misaotra. Avy amin'izay ary efa vonona ny sakafo e. Fa inona mampitomany anao ka? Mpangalatra hono tato. Mpangalatra? Iza ny teny an'izany ka? Tany Ao aloha ao aloha fa fako ny ranomasy dia aza mitomany tsony. Zay dia aleotsika miresaka tsara ary tsy mitomany tsony dia tatarao ny dada amin'izay ary izany resaka izany e. lalao bisikileta teo amin'ny tany malalaka izy dia nanantona azy mba hoe hiara ilalao taminy. Tsy navelany nikitika amin'ny bisikileta ana fa ozy izy hoe sao dia angalarylay koa ny bisikletako. Tatalaza mpangalatra ozy izy. Aiza koa izy nahita vola be omena mamanay nefa olona tsy miasa. Mandeha ozy izy fa sanaka mpangalatra. Andriamanitro, izany ara-tsy toetran'olona. Fa manino ny dadany tsy miteny? Fa nga marina izany. Zao ronary voalohany aloha dia tadidio fa tsy mpangalatra ny dadanao. Faharoa nahitako vola dia nisamboriko tany amin'ny arabe vary tany ambanivohitra. Tadidinao za le nandeha vao maraina be iny. Nareo menadaza moa mbola tsy nifoakory dia efa lasako. Ary ny fahatelo farany dia aza milalao amin'ny dany intsony fa ratsy toetra izy. Nareo menadangy afaka miara milalao tokotantsika e. Nenirina ingery dadako varivary sary bakoly foana ny kilalao ataony. Za mati lalao amin'ny ankizy lako. Hitaingina bisikileta na manao baolina. Zao ary rehefa tsy miasa dia miara manao baolina eo tokotantsika. Ary rehefa manam-bola tsara aoriana kely eo dia hividianako bisikileta ianao. Fa mianatra tsara nefa dia endry tsara koa. Roviana izany dadany tsy miasa? Asa ohatra hoe rehefa ilay alahady ariva iny na
Marina koatsinona mbola mandeha mivavaka ka. Eny ary sasako madio tsara zany le bolao misabotsy a. Efitra tsara mihitsy zany ka. Aiza moa zao izy iny ka? Ho anaty fitoeran-korotanao nampirimina eny. Andraso mihitsy aloha aleko dia apetrako ao ambany fandrinako. Ka mandehana re. Ary efa vita nga lesona sy nentimody? Efa vita ka. Raha tsy izany ve zaho saika andeha hilalao araka amin'ny tany. Mba mety maitsy ny fiainatokantranonay hatramin'ny Sandrasolo e. Marina fa sy io asa ataony io aloha ny tokony ataony raha ny diplôma no jerena nefa aleo makely toy izay mandro fotsifo ny fitenenana. Hoatray. Saika mahay marina ny loaka. Variana loatra. Ny mpiasa sy ny mpiara zao efa ho tongako. Andeha mielatra ny vilia fihinahana aloha e. Masaka vera nivo a. Refina mihitsy zay telo mianakako. Tsy anazy da ianao. Mba afaka loloa dia nanararaotana nakazy kely. Tsara be ve ny loaka nataony eny? Tsara be ka. Mandehana aloha manasa tanana fa efa vonona ange ny sakafo e. Ary manina ho any irina kely ny tsy mba miteniteny e. Ny vitanan'ny tata kilasy zay dia nidominary ny nay dia very daholy. Ve dia efa nanao azafady ianao izy. Efa nanao azafady ary neny tsy fananiko ange. Tsy fanahin'iny joko ny nandonanao e. Ao fa raha pitsy ianao miara-miantsena amiko dia hividianako. Zaho koa izany araka amineny. Tsy mianatra tsiny na rapitsy fa sabotsy. Dia miaraka amin'iny daholo zany nareo nada rapitsy e. Fa andeha amin'izay manasa tanana fisakafotsika e. Neny neny nakay zary neny teo e. Aty an-dakozia ahoana? Nanontany ny mpampianatra ny hoe efa volona daholo ve ny fitaovana anaovana CP? Efa volona daholo ny ianao ka cahier de brouillon sisa ny tsy azo. Misaotra neny Amin'ny lahady zao sika angataka vavaka manokana mba hanampian'Andriamanitra anao amin'ny andro ny fanadinana. Eny ary neny Zako inge efa mivavaka amin'izany foana isaky ny atory. Tsara zany anaka. Fa nakaiza ho any zandrinao teo e. Manasa le sary-bakoly ny tokotany eo izy ry neny Mba jejereo ihany ary aloha ny zandrinao sao lemanao daholo indray ny akanjony za andeha angorona ny lambantsika ny sasana fa efa mainana daholo zay. Zany Eny ry neny lasa Endry mihitsy inarika. Sady mora narina ny tia mivavaka. Henga neka mba ho afa-panadinana izy. Neny aizy neny Ahoana e? Taitra mihitsy marina. Zany raha sika vopetrako hatramin'ny takitra tetỳ tanako. Fa misy inona? Aza taitaitra ianao fa vaovao mahafaly no lazainary ianao e. Inona ary zany raha fantatry neny? Lazao moa e. Inona? Afaka CP zary neny Faly be avy aloha fihintsy orokony zanake. Ay ve ny valy sady ny fanadina e. Vetivety koa aloha e. Ino Avy nijery zavatra nasainao nividinao iny izay mianaka dia nandalo teo anoloan'ny fianaran-drinary. Nahita olona sy ankizy maromaro nitangorona teny dia mba niditra ny vavahady koa mba hijery. Aika valim-panadinana nivoaka moa nijereny olona ataoko. Zaho tsy afaka nijery mihitsy fa tahaka ny olon-dehibe be dehibe teo aloha. Dia tata no nijery ny anaraka dia hita ny anaraka. Mahafinaritra zany ka. Ary mipetrahara aloha fa akarano voankazo mofo mamy ho antsika e. Dia hiantso amin'ny irina.
Fa niandra tsara zao a. Afaka mba mangataka zavatra ny dada ve za? Ka inona angatanao amiko ka? Tadidiny dada le hoe raha endry tsy miandratra tsara dia vitanany dada bisikileta. Sy tadidiko tsara ka. Fa zao tsy mbola zao dia zao tsika no afaka mividy an'izany. Mbola sairana kely tsika zao satria mbola manangom-bola anerana ny volan-draha be vary aloha. Rehefa vita zany dia ho hitantsika eo amin'izay. Ny dada kosa dada laza fa rehefa miasa dada dia endry sy mianatra tsara dia vitanany dada. Hividianako ianao fa miandry fotoana kely fotsiny. Ka rovinan koa zany. Zao nge grande vacances. Dia mba te hanana bisikileta? Eno fa aleo aloha andao volan'olona. Zany ve tsy vita ny vacances vao azo? Ndry, fa nakaiza indray inary teo e. Testy sady nangano antsika hitomany dia lasa niritina ny voakany. Fa tezitra ahoana? Fa naninona? Ka mitaky an'ilay bisikileta nampanaitanaiko izy dia mahazavaiko taminy hoe miandry kely ho fa mbola sairantsika izao dia tezitra izy dia nilasa inko. Enao kosa angatsy mba nanazavaka amin'ny rana. Mba andro lehibe ho azy ange androany. Nefa dia omenao alaizy fahatezerana ve izy? Ka zange tena nanazava mora taminy. Ary tsy nandà hoe tsy hividy fa mba miandry kely fotsiny ko. Ndiana ary re tambatambazo izy. Ndeha hojereko any ary aloha izy teo tsy hitako ao tokotany mihitsy angizy. Efa nitsao fa tsy misy mamaly. Aleo aloha ary hojereko fa mety lasa ny efitranony ihany izy. Nary ary mitomany ange izy zany Nary va ao ny trano aloha fa iresaka aminao ange neny. Mandany valao ato e. Va ao vetivety aloha ny varavarana. Efa hoe ao Tena mitsatoka tao am-pony mihitsy ny faniriana azo an'ilay bisikileta. Aleo aloha angatsiatsika ny fony. Tsy hidinao ihany ve izy? Neny koa ela be tany aminary tany. Zay efa te hisotro jus. Fa aiza nary ry neny? Tsy mety hidina izy fa aleo aloha ianareo sy dada no rosoko ranom-boankazo e. Io ny gâteau reto koa ny misy biscuit. Da ateo aveo aloha fa andeha hijery kely ny an-dakozia Rasolo. Ahoana raha tsy mba voamary koa ve ho fa hatramin'iny olana nisy teo aminao sy nary momba ny nividiananao an'ilay bisikileta eny dia toa tsy ahita teny tony taloha intsony izy. Miresaka amin'ny olona rehetra atao trano ihany izy ka. Fa ahoana ka? Tsy atao trano manontolo andro tokoa angaha ianao ka tsy mahatsikaritra ninona. Tsy dia mimeme sy falifaly lava tony teo aloha intsony nary. Marina aloha fa raha misy hoe andrahana azy na saina taona dia ataony tokoa. Fa tsy eo intsony ilay hafaliany. Ka asa tsy haiko mety mbola tezitra angamba izy ko. Ny ahiko sao dia voany retim-pony zanako e. Ka zao efa ampy ange zao ny volana angoniko amin'ilay hoe hividianana ilay bisikileta Azany dia amin'ny sabotsy hariva no saika hividy an'izy raha vao mirava miasa. Ataoko surprise mihitsy ho hitanao fa hiverina indray ilay nary kelinao falifaly lava fahiny. Engany fa nahoana raha nivo natao hoe engany tsy hitanao koa angaha fa tatoato azy izy dia malaina mihitsy izy rehefa hoe andeha hiangona. Misatra ry izy miomana nefa taloha izy ny loha lalana. Ny riva moa dia tonga dia matory izy nefa taloha reko mihitsy izy mivavaka foana aloha. Ianao koa raha nivo dia be fanahina amin'izao zavatra madinidinika rehetra izao ka fomba mizaza amin'ny taona naro ohatr'izao nge no midongy ohatran'io Asa re mahasositra mihitsy dadiny efa ho tapitra izao vakansa nefa tsy mba nahazo bisikileta ilalovana akory za. Andriamanitra koa aloha tsy tianay. Raha tsy izany ve tsy mba mivaliana mihitsy ireny mivavaka ataoko isan'andro ireny. Tsy tiany izany Andriamanitra izany mihitsy zay satria mahantra. Ry daniny tiany satria manan-karena, manana trano tsara be, manana fiara, manana kilalao be dia be.
nefa zareo ary tsy mandeha vavaka raha tsy misy fety be any am-piangona. Rehefa le amin'ny krismasy sy Pâques ireny nefa omeny zavatra betsaka. Zaho koa rangaha tsy vavaka izany intsony. Rehefa andeha hiangona ny olona raha-pitso dia lazaiko fa marary ny lohako. Rasolo feonariny izany nika izany eny tokoa ao ianao aloha any re hitako jiro ao fengana re Rasolo eny re zay nary fa maninona ny zanako aza tonga dia koa tabaisina fotrany tsy mbola tonga saina angizy izany Neny lasa nga izy teo. iza aolo viniko eto tratrako eto hoe avizany zanako izany eto zay aza matahotra fa eto dada sy neny fa inona mampatahotra ny narika Nisy ilay nanjoro teo dia nitondra bisikileta tsara tarehy izy. Eny ana ilay bisikileta dia okizay aza matahotra tsony zay nanonofo izany ianao ka inona ny nahatonga anao ikikika dia ndray ilay bisikileta dia lasa bisikileta be no niraisiko. Dia nikakaka kameme be ilay lehilahy nijery ahy sady lasa mainty be mampatahotra ny tarehany. Dia nisy avovoaka ny masony. ay tena nofo rasy kosa izanyko ka mifantoka loatra amin'ilay bisikileta ny eritreriny dia lasa nofony ary ao matory amin'izay nofo fotsiny izany aza lozany iny fa sao dia verina iny ka nofo fotsiny izany ry nary mivavady dia mahita toro tsara avy eo zany andehany ianao matory fa rehefa tony tsara nary matory dia ho avy any any eny zay fa lasa zany ry nary matory fa nenkonge mba vizaka ao ny zanako matory hivavaka ao anao mba tsy hanonofo izany lehilahy ratsy be izany tsony ianao mba inona marina ary ndika ny nofony nary alina ireny na za zany azy ohatrany matahotra izany tao amin'ny efitrano ny aliniko nefa dia tsy fantatro hoe inona ny mampatahotra raha vo manaitaitra koa ianao Rasolo fa manina koa ianao nitaitaitra ohatr'izany niveriko fa misy miresaka aminao nge ato ohatrany nandrianao miteniteny mantsy za teoko nitendrery re lasa saina tamin'ny nofony nary alina iny ianao koa nge efa mandefa saina be loatrako nofo ratsy ohatran'ny nofo ratsy rehetra re iny hitanao avy miasa ny atoandro dia vidy an'ilay bisikileta iriny iny ohatrany hitako hoe ao an-tsainy loatra le izy ka lasa nofony arona aloha nga tsy mbola mifoy izy daka irina efa teo ka efa avy ny sakafo maraina azy iziko fa nary zany mbola matory angamba saika andeha hijery azy mihitsy aho zao raha vao avy mampirina reto vileretiko ka ataovin-draranao fa aleo zany hijery azy zany ay indany ary aza hely ray nareo mianaka fa mangatsika ndraiky ny sosoanareo eny nary mbola matory nga ianao ka efa taitra ary dada fa marary be ho any lohako ka tsy ampitory ianao alilako zany zao mamparary ny andohanao eo dia ahoana ka tsy hidina ina soso amin'izay dada mbola tonga teo eny nge le olona ratsy be no natory eto amin'ny alina dia mbola nanonofo ratsy indray ve taoriana ny ambina anao ika tsy nanofo ary dada fa tena hitako mihitsy izy mijoro tongo mpandrinika iny sady mijery atsara dia ahoana jereko tsara izy fa tsy nahetika dia tora mebe izy avy eo dia tsy hitako tsony na lasaiza na lasaiza saronako lamba lohako dia tsy nihetsika mihitsy dia ela be za vao nahita tory indray aleo asaika teoriny varinao dia mahakahina aloha raha marary ny hoe didiny araka amin'ny dadaka
Ary mba nakaiza izy menada e, ha? Hatraminahazoana ny bisikileta iny anga izy da tsy variana amin'ny lalao any foana e. Hitanao, zao tsy nanonofo ratsy nary ny azo ny zavatra niriny. Lasa ohatran'ny falifaly lava ohatran'ny taloha azy izy ko. Eny e, izy aloha dia izay e. Ndry, fa ina indray mampieritreritra anao raha ivo, ha? Saika tsy ilaza aminao aho fa ho tantaraiko ihany e. Fa misy iny e, ha? Eny e, tsy izany ho fa nanonofa alina ary ohatran'ny tsy afaka atao tsaiko foana ilay nofo e. Zay koa ianao. Nofo raha nivo dia atao ampiasana saina. Ianao sinary zany dia lasitra ray mihitsy ko. Zany teninao zany indrindra no saika tsy ilazako aminao. Ka tantarao ary fahazabe safary eo e. Ka zao ahy e, nieritreritra aho hoe misy fifandraisany amin'ilay nofo nary tapa-bolana lasa ve ilay nofoko. Ka tantarao fa aza mihodinkodina eo ianao raha nivo a. Misy lehilahy zany hony a, mitantana ny nary. I nary a manosika ny bisikileta io amin'ny tanany ilany. Nantsoko ny nary hiverina fa tsy nandre ahy mihitsy. Ilay lehilahy no mitodika nijery ahy. Ay raha tsy endrika be mampatahotra ilay lehilahy. Tsy nahateny hono aho fa nijery azy fotsiny. Dia nikakakaka ny me sady metiny ihany hono ny nary. Dia ahoana ny toenika? Zay fotsiny ka. Tena tampoka mihitsy aza ary tena tsemboka be mihitsy a. Ina tokoa re no aton'izany nofonao zany. Ka izany any moa no mampieritreritra ahy e. Tsy afaka ao an-tsaiko eo ny endrik'ilay lehilahy. Mampitahotra ange izany e. Ka raha ianao vehivavy lehibe io aza moa milaza an'izany, aizy nary ny tsy hika tamin'ilay indray alina. Fa dia manaona loatra ndrik'ilay olona raha nivo, ha? Mainty be a, sady misy mivandibandotra. Amin'izay ny masony a, menamena be mivandravandra be mihitsy. Ary ohatry misy itovizany tokoa amin'ilay nofo nampatahotra ny nary raha izany lazainao zany ko. Ka izany anie mahalasa saina e. Ka aza fantoka be loatra amin'izany ny eritreritra ka sady aza tantaraina ankizy ko sao dia ampatahotra azy eo e. Efa vonona daholo reto ny sakafo andeha antso azy menada e. Sa eny e, ndeha atso tokoa izy da fa efa andoatra e. Nary, orinary a. Izany? Iza koa izany antso izany fa nijiry tsy marehatra akory. Nary, za ihany le tsy miantso lahy. Toleranga mampatahotra. Aza matahotra lahy e. Za nga maninona ny lahy. Za nge ka tsara fanahy be fa ny endriky fotsiny nohatra ny mampatahotra mijery azy. Fa izy ianao, atsoko ny anay a. Aza mity mafelosotay to izany lahy. Enonga e. Raha manaraka ny tenika lahy dia ataoko lasa manam-bola be ny dadalahy. Dadalenga tsy efa manam-bola, izy azy efa miasa. Eny e, fa ataoko manam-bola be mihitsy. Amin'izay aloha lasa manaka reny ohatran'ny dania. Omena vola izany dadanay. Eny e, azoko atao izany raha manaraka ny teniko ahy lahy. Teneno ary. Tsy izao dia izao ka. Mbola miady ilay izy a. Ndry, fa izy ianao teo? Ty akaiky ny lahy izy a. Ary toa tsy hitako nandeha koa ianao dia tonga teto akaiko teto. Aleo izany ho any. Tsy mbola izao no ahalalany ny antony izany fa izao tsy mahazo mitantara na miza zo zavatra hitany lahy zao lahy. Zay a. Na ty amin'iny izy ave? Na iza ho ahy. Hitako raha manaraka tsara n'izany teniko izany lahy. Dia hiverina iray resaka amin'lahy. Fa iza indray ianao teo? Nanofo ve za teo? Nefa ahoana ny miarina? Tena niresaka tamin'ilay lehilahy mampatahotra ka? Tena izy fa tsy nofy. Mpanao mazinga amby. Dia atao tsara aloha izao. Tsy hiteniteny ny dada sy neny.
Amin'izay manko ny dia ame vola betsaka dada. Efa ela be izao tsy miverina akory rangahy ratsy tarehy be iny. Manontay akoa iny nefa za azy efa tsy nilaza tamin'ny dada sy neny mihitsy. Ndeha atory amin'izay efa tsy mangatsiaka be koa izy izany. Nirina azy itsy efa mesina be ery. Oy, totra mihetsiketrika be izany fandrinako izany. Ary toa misy misintona ny lambako. Ay lasa ary tohatra. Nahoana nefa nilazay lafam-pandangy e? Fa iza miteny izany? Za ihany letsy ah. Fa izy ianao izany? Ty ahy e. Ary tao tsy hitako teo ianao. Fihoanao fotsiny ianiko. Nefa izao hitako eto akaiky eto ianao. Ary taiza ny lalanao niditra nefa nikatona varavarana. Za nga mila varavarana mivovo afaka midy te. Na midy be daholo aza ny trano dia afaka misitrika foana. Ary tany lakoa na tsy niteny azy lahy fa tao anakapony lahy fotsiny dia fantatry ny eritreritry lahy. Tia zao lazainy lafam-pandangy taopony lahy nefa fantatro. Ie, tsy niteny akory fa nieritreritra fotsiny. Ay, hitany lahy amin'izany ara neriko. Aiko daholo ny zava-drehetra e. Izany nge nilazako tamin'lahy hoe raha manaiky manao izay lazaiko lahy dia ataoko lasa mpanankarena ny dadan'ny lahy mazava. Inona nefa izany asianao ataoko izany? Izao aloha dia mbola fitsapana no asaiko ataon'ny lahy e. Ka ho hitako raha tena maka-toy izay lazaiko tokoa lahy. Ka inona ro azy izany? Aza mandodo ny lahy e. Zavatra tsotra kely fotsiny izao lahy dia tsy mahazo misery lamesa any am-piangonana intsony mazava amin'lahy. Ka rehefa anjarako no miservy dia ahoana raha tsy tonga? Aza tapahany lahy ho antiniko. Laha zao fa manavy lahy na hoe marary kibo. Amin'izay koa tsy mandeha any am-piangonana intsony mihitsy e. Dia omenao an'ilay vola be lazainao izany dada raha ataoko izay lazainao izany. Oka aloha fanandramana aloha ty asaiko ataon'ny lahy ty raha vitan'ny lahy. Avy eo hide ihany lesy mitoy andronary a. Eny ary fa ho ataoko izany. Dia izao dia azadin'ny lahy le fanekena zay Inona izany? efa hoe tsy mitantarana amin'iza ro zavatra hita sy reny lahy zao. Za azy efa tsy nitantara mihitsiko. Fa manomboko izao dia tena ho tsy ambaratelontsika roa lahy izay rehetra ataontsika ka hoana volona lahy. Eny ary amin'ny lahady izao izany tokony hiservy dia tsy andeha izany. Efa hoe tsy mandeha amin'izany intsony mazava. Zay ka lasa tandreny fa hitako daholo izay ataon'ny lahy na hatramin'ny eritreritra lahy io azy. Zay le serinary Oy, izay le rangahy dia tsy hita ho azy teo. Ary lasa tsy natahotra intsony rehefa miresaka aminy aho. Toa tsara fanahy tokoa izy fa raha tsy tarehy fotsiny. Ataoko izay lazainy izany. Raha lasa mpanankarena ohatran'ny tsy tany izy ahy tsy misy avelako mikitikitika ny kilalaoko intsony koa ny ankizy.
Orak'izy indiana izay sasonareo da dia miomana fa tara-lamesa nge sika e teo ilozanareo da misangisangy fotsiny eo. Zariny tsy handeha. Ndry fa nahoana ianao no tsy handeha? Efa tsy nety nandeha servie ianao sady tsy hamonjy lamesa koa. Ka za indrindra rininy tsy ny servia kanefa ho hita moperity ahoana ozy izy ho bitiny eo ako. Laza ho azy fa hoe tara fifoasana ianao ka tsy nahatratra ny servie. Zany koa ange ny mariny e. Fazony ianao reny ankeo mihisatra ery ka tsy ho tara. Sy efa hoe tsy ho any eo ah. Tsy misy an'izany fa ndeha any ianao miomana e. Eny are misy zany no miresaka mopera raha miteniteny io izy fa enina koa ny mahazo an'iny zaza iny kizitina toy iny. Taloha nefa izy milola arina raha vao hoe hivavaka. Oranivo efa vonona ve nareo fa ho tara eto angentsika e ndao. Efa ekanjo aho zao e. Izy da efa miomana koa. Nde mba dereo kely nge azafady rehefa vita izay izy da e. Nary izy zany zaly itsy ay ary aza miteny mafy ala efa tsy ny servia ankeo omeny ao amin'izay zany le vola ho any dadanay mba zao tsara aloha reny nataony lary iny fa tsy zao dia zao akory no anome volany dadalahy mbola fitsapana ho azy fa mbola ho ela be zany ianao vao ameny le vola. Ka zao reny ho tsara e satria lahy efa maika be amin'le vola dia ho azy afaka eo amin'ny latsara tsy tonga dia hoe tia misy vola dia atoto ny dadalahy akory. Dadalahy ke tsy mahafantatra e. Dia ahoana zany ny amezana ho azy an'le vola ary izy aloha ianao izany tofoe fotsiny no haiko nefa ianao tsy hitako. Ka efa fantalehilahy ka tsy mila ho hitany latsongy. Ny teny lazaiko ino tsara zay mazava tsara ngamba zay. Lazao ary misy asa be karama nangatahany dadalahy dia ho azo no asy io ka anambola be izy amin'izany azo lava izy zany efa mbola hiasa ihany izy fa tsy omena fotsiny. Tsy misy tonga dia omena fotsiny zany le tia efa asa be vola be zany ataoko ho azy zany dia mazava zay. Ary ianao koa mora tezitra ka elangetsinyna sarotra nazavany tsy anomenin'inona anareo raha izany no ataon'lahy vo mainka aza ataoko lasa mahantra be nareo. ena ary fa ihany tsara e aza atao mahantra izany zay fa nga ianao lasa ratsy fanandray e. Ratsy makatoa ala dia tena lasa ratsy falabe aho any. Telovina zany dadanay ny asa amin'izany lazainao izany. Ka zao ary mba halalany lahy fa tsara fanahy aloha zao dia raha pitrany dia hitany lahy zany tandrimy nefa tsy mila miresaka manolo izao ataontsika izao mihitsy ala tady foana zay azo. Ie zange efa tsy miteniteny mihitsy eny efa tiako aloha ny ataony lahatra eto fa raha manaraka tsara n'izay lazaiko lahy dia mbola hisy zavatra tsara betsaka ataoko amin'lahy zany dia ananatra ny tômôbila kosa zay izaly iso no amin'ny miasa ny dadan'lahy fa tsy ny Andriamanitra no antsony lahy tsy tiako zany ary tsy mila mivavaka amin'izany Andriamanitra zany tsony koa lahy manomboko zao azo olona tsara ve zany ie ary tsy ilaiko lahy mitomany eo fa matory amin'izay zay. Tena valaka zany ranivo ay tonga ianao ndry
fa maninona tao tera tsy amika be ry ka tena hitako mahatsiaro valaka mihitsy ahy. Be koa ny asa natao androaniko. Aizako ny asa tsy tokony ho nataon'ny tena aza ange dia nampanaoviny. Zany hoe mandefitra mihitsy aloha fa sarotra mitady asa ka tsy hita e. Ny mpampiasa koa ange mahalala an'izany dia tena manararaotra ery fa ty ho misy taratasy anatin'ny faktery. Taratasy ina ranivo avy amin'iza koa ka? Tsy fantatro na fa amin'ny anaranao izy ity ka tsy nanokatra e. Ka iza hoe ranivo? Oay! Fa inona e? Tovaly be ianao? Le vazaha nanaovako fangatahana efa ela be ty manoratra ty ranivo a. Dia hoe ahoana? Ianao koa tsy mba tonga dia lazaina fa mangitakitaka fotsiny eo. Ka zao e. Mila nahona izy. Ary dia anio anao antsonoany fa maika le asa. Fa le vazaha izy e. Le mpitrandraka vato ranivo a. Zay vao tsaroko. Iny. Ka tsy efa ela be ianao no nanao fangatahana taminy. Nefa izao vao mivaly. Dia ahoana no ataonao? Ka mahatonga izy maika hoe anio dia anio dia fa asa raikitra ny dikan'izany. Tena aleoko miasa aminy ranivo a. Ty ataoko ty ka raha mamora saingy efa sendrany tsy azo anarana moa ny tena tamin'ireny. Ka dia amonjy azy aloha vao makany ampiasany. Raikitra moa ny fifanarahana isy le vazaha io dia tonga dia ametam-pialanao ampiasana. Asako ianao ihany mahalala izay tokony ataonao. Raha izany ve no fantatrao fa mahasoa, ianao ihany no nahalala an'izany re. Eny ka atao vaingaka ianarana no sakafo fa sao dia tara eo ahy. Efa vonona ange, saika hiantsony ankizy mihitsy aho ny tonga iny ianao. Oranivo a? Oranivo a? Tamy ahy e. Dia efa totona be ery ianao, fa misy inona? Raikitra re le asa e, raikitra. Vaovao tsara izany rasola. Dia ahoana ny fanarahana? Ary ahoana no atao ao amin'ny ampiasanareo? Zao e. Mipetraha aloha ianao fa nazava azy a. Nakany amin'le vazaha raha le niala teto ny atoandro teo iny. Dia izy moa efa niandry ny atongava ka tonga dia nataony resaka. Tena tsara ny karamany fanarahana ka. Kosa. Avy eo namonjy ny tany ampiasana ary niresaka tamin'ny patron fa hoe ametam-pialana. Ka ahoana ho ny patronao? Tsy teritra izy? Tsy teritra izy ka. Eny e, tsapako taitra ihany izy sady ohatran'ny nalahelo fa fantany tsara fa tsy dia be ny karama aminy ka tsy dia nanahirana loatra ny fampiresahanay. Tsara kosa izanyko. Mahakamo manko raha toa ka fifandirana no misarahana amin'ireny mpampiasa ireniko. Tsy misy olana re. Fa zao ranivo a. Ahoana? Rapitso a dia efa miasa any le vazaha. Dia anainga rapitso ihany koa izay. Anainga rapitso ahoana? Hoy izy? Ka ny lany ange dia za manam-pahaizana manokana momba ny vato e. Manana kareram-bato maromaro izy eto. Dia za miandraikitra ny fikirakirana ny vola fandaovana ny karamam-piasa ohatra sy ny ohatrohatr'izany e. Eo koa hoe ny kotim-bola mivoaka sy miditra dia manatitra na maka ny volany amin'ny banka. Tena andraikitra hoe mavesatra ange izany rasolo e. Ary tonga dia tena matoky anao koa izy a. Eny e, misy olona maromaro nefa nakana ny sainy mamomba anahy. Asa raha tadidiny ingarandre maro. Ingarandre maro le hoe nampiantonareo teny akasy taloha ve zany e? Izy indrindra. Ka mifankahazo be io izy roa lahy. Ary raha sendra nikirakiran'ireo dosieko nisy ny sary tapaka dia teo ny resahany maro momba ka tena voasitona le vazaha e. Voasarika izy ny andray anahy. Mahafaty koa izany rehetrarehetra izany ka. Misaotra an'Andriamanitra fa fantany foana izany ny mahasoko. Ranivo, marina izany. Fa tianao hoe anainga rapitso dia rapitso dia aharitra hafirina ny dinareo. Indray aloha tsy voafetra e. Asa mety hoe iray volana. Mety indraindray hoe maharitra kokoa. Fa any karama aloha dia raisiny isam-bolana any. Dia ianao makazy amin'ny banky. Ka vitaina dolo rapitso moa izany ny taratasy rehetra vao misy izay.
Izany hoe makany ianao a dia mbola miverina aty an-trano alohan'ny tena hiaingana. Azonao tsara ka. Ay, Dia manarak'izany mbola makany amin'le nisako teo aloha koa ianao afaka 3 andro ay, satria mbola namboatra ny tombokandroko sy ny taratasy rehetra mantsy ry zareo. eny ary fa teo karakaraiko izany izay zavatra hoentinao rahampitso marainy. Zao hoe Ah, valy izy iray ihany dia ampy fa azo atao maro loatra ny fitafiana. aleo aloha asiana kanjo mafana ihany ato sao sendra mangatsika be any amin'ny ale andrangà hanika. Ary aiza indray ilay bakiraro teo reto kay ka. Ampy kosa angambo reo ka misy mba solosoloandreo e. Ranivo aiza nareo telo mianaka e? Zay rasolo fa tonga sahady. Ho avy re ay e. Ay tonga sahady ianao. Ka ahoana efa vonona ny takelika ato? Vao avy nanomana azy mihitsy azy zao ka. Ay ka zao ary atsoa izy da fa andeha anaingo izao zay. Efa miandry atsy amin'ny arabe-atsy ny fiara andeha anaingo. Hoatray ka tsy sakafo akory izany ianao. Tsisy fotoana tsony fa any an-dalana any zay misakafo e. Fa atsoa ho izy da e. Orinasy ny rina nary a midiny nareo menada fa andeha dady aingakaingana eto ny zaronao maika zareo e. Mipetrana nareo telo mianaka ary zao e andeha asa lavitra ka mba endry tsara nareo menada. Iserina ary zao no tena lehilahy tao trano. Ise no mitandrina ny zandriny sesy manampy an'iny. Dia reto Ranivo ny vola avansa amena ivelomanareo mandra-piavin'ny farany volany ireny. Hoatray atao tena vola benga reto rasolo e. Ireto ve tsy mihoatra ny karamanao ray volana teo aloha. Tsy efa milaza taminao ve hoa tsara angeo any karamao vazaha io e. Kosa Ty izany le vola lasa ilerany kapanao mazy. Zay ary fa anainga aiza le valisy io Ranivo e. efa vao omako ao an'efitra fandrinao e. Aleo ary alaiko vetivety e. Zany re nary sy ny rina endre tsara. Eny dada. Dia avy daholo aloha atao biso e. Avy zay efa lasa e. Mandra-peona daholo ary e. Mandra-peona rasolo a soavadia e. Zao amin'ny fo maraina daholo tsika rahampitso sao dia tara lamesa. Anao raky mpisaonan'Andriamanitra tsika no ny fanambinana nometsika. Dia angataka aminy koa sika hitahay any dada any lafitrany. Le akanjo vaovao iny ianao va koroneny a? Eny re ka inona moa no vidianana iny raha tsy hoentina mivavaka e. Hitako ny hevitra. Andeha hipegonana fa tsy hivavaka. Ary inona ny mahavariana ny nary toa tsy miteny mihitsy. Mieritreritra ny eny hoe Ahoana e. Inona ny mampiakanakana anao eo. Angamba nary tena ho an'ilay kiraro vaovao koa fa tsy samy teny amin'iny. Fa nahoana ny tsy sahy teny izany e. Zay tianao anaovana dia anaovy. Efa anao no nividianana azy io ka izay anaovanao azy e. Ary ao ampio andamina an'ireto vireto fa mila matory aloloha sika e. Ary manenina ary nary izany. Fa naninona ianao? marary be aloha koroneny a. Ao e, toa misy hafanana tokoa ianao. Andraso haka koveta andraso kely aloha.
ao areniko ianao fananina tampoka atao reto izanako e oka izay neny tsy misalebolebo tsony aleo amin'izay zaho ka vizana be zany eo ary ao ambaro tsara aloha ny ondanao a zay ary aleo aloha hanao ravim-boafotsy ho anao a hosotroanao vetivety marary be nga ny lohanazy ie ao aloha merena misorona tiditety e zay sa mbola ampiana oka izay ka sotra neny mbola marary be ihany ve ny andohanao zao tsy dia marary be loatra tsony no ny avy nandoha matory amin'izay ary matory koa ino riana raha tena mbola tsy mijana ny aretina andohanao raha pitsy marina dia ho any amin'ny dokotera sika dia tsy andeha hiangona andray zany tsika nefa hoe anao an'ilay akanjo vaovao dia andeha anatitra rakitra raha manavy ny zokinao dia tsy afaka sika e fa amin'ny herindray vao mandeha eny ary zoky aza moa mampalahelo ie ary aza miresaka tsony fa aleo zoky atory e to efa matory sahady izy aleo izy atory tsara jerijereko ihany nareo fa matory koa ianao zany a eny neny a dia hijery anarindray aho aloha ohatra ny tsy nidina mihitsy ny hafanany ny alina tontolona dia nahita tory ihany azy izy a ay efa taitra ny rina efa taitra fanary mbola matory be efa sitrana nga izy roneny tena mbola mafana be ny lohany aleo izy aloha atory raha mbola mahita tory ihany fa andao sika mianaka hisakafo dia hiomana fa hoentina any amin'ny dokotera na ry rehefa avy eo a tena nanonofo ratsy nanofy an'ilay rangavy nampatahotra indray dia misy tika nyvare izany nofoko izany hoe nofatorany tamin'ny rojo vy hono ny tendanynary dia notaretina ohatra n'ireny alika misy ve tenda reny ny antsoantso aho nefa atao tsy reninary fa nanaraka ny bokony amin'izay hitondran'ilay rangahazo fotsiny izy lalina izany tena teratempoka mihitsy ary andeha aloha jery anary tokoa ka efa mba nizava ve izay ny fanaviany ao aloha tsapaiko ny lohany tsy misy hafanana ntsony izy ka ary tena matory milamina tsara sotranao Andriamanitra raha zao tsetsy zao raha sao no sanatria misy marary mafy eto an-trano asa angamba izay azo aleo aloha atory ihany fa vao amin'ny 3 ora maraina ka izao zay ray ary tonga alohan'ny an-dakozia tsika tao alefa ary ay efa mifonareo ay avy io sakafo vao saika hamohanareo mihitsy anie io izao e ary efa nisolaka ny tsahady indrange reto zanak'ireto hoe tsy marary tsony nary efa sitrana ary neny tsara izany fa tohizana ho hanina ihany aloha ireo fanafody nomeny dokotera ireo eny ary neny andao amin'izay sakafo ny rino tena nona be zao ndao e
Malahelo azy telo mianaka zanyko. Ela mihitsy ny nanalana an'izay ro volany taty izay ka. So ihany aloha fa efa hiverina miakatra izany izay afaka telo andro ozy izy ny vazako. Anangonangana voandalana kely hoentiko andro zareo aloha zanyko. Tsy dia misy asa firy atao tsony koa izany izao. Raha pitso mizara ny karaha-mampiasa dia manainga raha afaka pitso. Neny tonga dada fa avy. Iny dady? Tonga dada? Ie, tonga dada. Avy alaivo ny entana sasany rakizy e. Ao eto ty ana lehibe ty fa tsy zakanareo e. Andraso aloha andony frenio taxi vetivety e. Arabaina tonga sorasolo a. Sota betsaka. Ka manaona daholo nareo telo mianaka ato ka. Salama tsara daholo zay ka. Ina daholo retinetiny dada reto. Reo ny voandalana mba netiko anareo ry se. Eto ty lo arina kelikely io e. Misy mokinazy sy voamadilo ao. Dada nena voamadilo a. Ao rehefa samy mihinana zay tiany fa tsy azo atao be dehibe a. Amprimina aloha ny sasany a dia hohanina amin'ny manaraka indray. Neny dia atao kofitira koa sasany. Tsara be reny voamadilo atao kofitira reny a. Zay fa mitondra ny namako tany am-pianarana. Eny ataontsika izany. Neno rano. Ka inona ny vaovao teto hatramin'izay? Tsy dia nisy olana ny fiainanareo telo mianaka. Taoriana kely nandehananao indry rasolo a. Nanafy be ho ahy nary. Zany voatery tsy nandeha nivavaka zay tamin'izay fa nitondra azy tany amin'ny dokoterako. Ka nalahelo angasy nanavika ha? Ie, nalahelo any dada. Hitan'se tsy mahazo malaheloelo zany rehefa mandeha dada. Zange zao dia zany masako e. Mandeha foana fa miverina ohatr'izao koa. Mitady vola nge no andehanako any. Fantatra izany dada. Efa manambola be dada dia manamboatra trano tsara be tsika. Azotsika atao tokoa zany ka. Saingy tsy zao dia zao akory a. Mila mitady vola tsara aloha. Dia endry tsara koa nareo da mianatra tsara. Ary mivavaka tsara koa. Zay mihitsiny. Inary manko tatao kambery rehefa andeha hivavaka. Ka marary be foana nge aloha akory eny rehefa ao am-piangonana. Eny aloha zany aloha any fa andaotsika andamina an'ireto zavatra rehetra netiko reto e. Dada le karakara misy vorona nge mbola netoko tany e. Aleo io aloha e. Ataontsika efa mianaka aloha karapitso. Ay, efa ela be mihitsy moa tsika rinariny tsy nihinana vorona mihitsy eo. Ie, efa ela be. Ka za nitsy nge mitondra ny dadan'io e. Ranivo ahoana rasolo? Mieritreritra eto aho hoe roa taona sary zay nisako tamin'io vazaha-panao vato ary azo lazaina fa efa mba metimety ny fiainantsika e. Marina tokoa aloha zany e. Ka zao ahy efa mba manamanana tahirantsika ka nahoana re raha mba manao trano kelikely mba ialana amin'ny hofatrano e. Ary mba mitovy mihitsy nge zany eritreritsika izany. Zany ve? Efa mba fandriko nge izany e. Kanefa ahoana ozy izy ianao ka? Raha nitahirintsika nge tsy ho ampy an'izany e. Ny tany aza mbola hovidiana. Ka tena mamparisika amin'izany vidy nge dia zao e. Ndesaka tamiko Rakotson le gardien patron zany fa hoe misy tany amidy hono amin'ny raha vavindreny any ary tena mora be aloha le izy e. Ka inona hono misy an'izany tany izany nefa e. Tsy lavitra ka etsy ampita tafika. Tsy lavitra tokoa izany ka andao aro karakarainy. Sady zao koa ny tsy mbola nilazaiko anao ary inoko fa faly anao e. Inona izany rasolo? Efa elaela ihany aho no nanana fikasana trano e. Ndesadresaka tamin'ny patron zany dia za nge nalalandrakoto hoe mila tany dia ozy ny patron ako hoe
raha mila vola anaovana zavatra mahasoto izany ianao afaka mirambola amiko dia esoriko tsikelikely amin'ny karamanao. Ay kosa ka izy toy izany indray ve hainao efa ela no nanam-pikasana anao tranoko. Aleo velezina mividy dia mafana rasolo a. Ka ho ararotina amin'ny konzeako ange no ikarakarana an'izany rehetrarehetra izany ranivo e. Rovino izany. Afaka herinandro dia azo andro fialan-tsasatra iray volana ka. Tena tsara izany ka grina indray moa no edikevitra fa dia raikitra izany. Eny raha matoa. Neny a? Ahoana izay? Mieritreritra ihany aho zaho hoe inona indray hono mahalasa heritreritra amin'izanako hoe mieritreritra amin'ny fiainantsika taloha e. Tena sahirana betsika taloha. Izao nefa nofonofo amin'ny fiainantsika. Mana trano, mana vola, dada mana nasa tsara izao. Za afaka BBC, mirina mifindra kilasy. na za koa zanga ho inary tsy mba lasa saina toy izany matetika e. Afaka ihany le nitebiteby lava amin'ny tsy fahampiana reny e. Fa mba fantatry ny moa izao mifanondriko. Inona lazao hoe Mba te hanana permis de conduire ary neny a. ndry ka ny fiara aza tsy anahana ko atao inona permis de conduire. Ka mba te hanana ie. Raha izao moa izao nanalany neny na vidy fiara koa dada ato ato. Tsy mbola misy resaka an'izany aloha ary zao hoe ireny fiara reny koa angerina ary ka arena mandany reny e. Na tsy manana fiara tsika izao neny tiako mba manana permis a. Hitanao neny namako indray efa manana avokoa ny ankabeazany. Miresaha amin'ny rainao rehefa tonga izy. Fa roviana indray tokoa moa dada izao vao miverina. Ray vorona latsaka eo izy izao dia efa miakatra indraika. Inoko fa anaiky izay nifangatanao izany izy satria mba gatao tamin'ny nahafahanao fanadinana koa ka saingy ahoana ary neny? Ianao ange mbola tsy ampy taona e. Ka misy amin'ireo namako ny herin'ny eny tsy ampy taona fa mahazo permis. Anontaniako andry zalahy izao ny fomba nazahoany. Ka raha mba vitany ava ve tsy ho vitany daly? Eny e. Miresaha aminy rehefa tonga izy. Fa mandeha kely aloha hijery izay anaovan-drasoany ny sakafo ao a. Efa am'raika ambin'ny folo sasany anie izao e. Efa ho avy koa izay ny rina. Fa lasa tokoa moa izy rineny. Nisy fivoriana fikambana zazavavy ao am-piangonana androany dia lasa any izy e. Rinirina koa dia mazoto mihitsy amin'izao fikambanana any am-piangonana izao. Ka tsara ange izany e. Ianao aza no mahagagako. Mahagaga niny ahoana? Taloha ianao a dia zaza mazoto mivavaka. Mandeha miservila mihitsy mihitsy aza. Izao anefa lahoana ianao vao mahita ny dia tongotra ao ny varavara-piangonana. Mahita fialana foana ianao rehefa andeha hivavaka. Ka tsy tandina anga zary mianatra foana ato an-trano ireny. Raha tsy nanao andreny ve za dia afa-panadinana ohatran'izao. Eny e, marina fa ilaina ny fiezahana. Nefa aza adinoina fa ilaina koa ny fivavahana. Alamina tsara fotsiny ny fotoana e. Izay fa lasa aloha e. Tsy fantatry ny tokoa mantsy fa raha tsy nanaraka amin'ny baiko n'ilay rangahy niseho tamiko foana iny dia tsy nisy izao zavatra hitanana izao. Mila ho isan-kerinandro izy tonga amin'ny resaka amiko foana rehefa misasasasaka ny alina. Fantany daholo izay ataoko sy eritreretiko. Nary! Izy izany? Za fa ivery lahy izany ray e. Za ihany. Ay ianao ihany? Ary izy ianao izany? Ataony lahy inona moa izany e. Eno fotsiny ary efa miteny. Tsy mila hitany lahy foana akory ny tenako. Efa nataoko daholo izay nolazainao tamiko. Eny e. Zavatra tsotra ngery nanangatahako tamin'ny lahy reny e. Inona moa fa tsy hoe tsy mila mivavaka amin'izany Andriamanitra izany lahy, azo lahy. Izay fotsiny nasaiko nataony lahy. Fa zao eno tsara. Tonga ny fotoana mba hamaliany lahy ny soa be lehibe nomeko ny lahatra amin'izay. Ka ahoana? Vonona? Vonona? Ay, tsara izany. Eno tsara. Ka lazao ary fa ataoko e.
inona iny ataoko e? Aiza ny takako lamena latsa-drà zany? Amin'izay koa iry amin'ny olon-dobo iry amin'ny andro amin'ny sasakalina. Kinona izany nataoko amin'izany? Ny fotoana nefa hoe afaka 3 andro. Larobia androany. Izany hoe amin'ny sabotsy alina izany tsy maintsy ataoko io zavatra io. Eny Ay ve nary enao koa manaitaitra. Inona ny mahataitra ny eny? Zafady ary nanaitra anao ahy. Ka za mbola mieritreritra hoe ina moa ny kojakoja tsy misy ato an-dakozia intsony dia nihevitra ny atsena mantsy mitsireko mihitsy ny diranao. Fa inona ny saika ilanao ahy? Misy namako be zay ho ary ny eny. Nanasa izy mba hiara-mikorana amin'ny alina sabotsy izao. 12 taona mantsy izy. Saika mba hiera amin'ny eny aho fa ho any. Fa maninona hono raha natao atoandro ny korana fa nahoana no natao amin'ny alina? Eny koa, ka izay no mba tiana hanaovana azoko. Eny ary fa mba mitandrema tsara amin'ireny lanonan'ireny a. Matetika manka amin'ireny misy zava-pisotro mamimamy ka sao alaim-panahy manandrakandrana an'ireny ihany. Ary taiza koa moa izany mba hitan'ny eny misotro zavatra misy alikaoly izany? Ry endry ihany no anarina anako. Endry ry eny a. Fa izao koa Inona koa? mba mila vola kely mba hanaovako fanomezana ho an'ilay namako ry eny. Hay ve, omeko ianao e. Sao dia sao angahy ianao nividy an'izany fanomezana izany. Raha izany manko dia hoe ndesika miaraka hiaraka ho any an-tsena dia mba atokanao no mety. Sa ahoana? Aleo amin'ny sabotsy ihany vao omeny ny vola dia izany ny vidy anka. Eny ary raha izay no mety aminao e. Misaotra eny a. Lamina aloha ny amin'iny. Omeny ny vola dia hividanako an'ilay akola. Any dia miandry ny sasakalina. Nefa dia ahoana ry? Maraina izany vao afaka mody? Satria hamonjy fanasana. Ka raha sanatria moa sendra mifanojo mpahamosavy an-datsahany dia ahoana? Tao matahotra izany ka. Ny lahy lehibe izao koa ve zara angaha dia tsy mba hahita fika. Toerana tsara iandrasako ny andro maraina. Vita somatsara iny sy asanasana amin'ilay fanalina ataoko. Taloha moa dia lazaiko fa mpanao asily rangahy. Tena mbola dala koa tamin'ireny a. Zao vao fantatro fa fanaly izy. Satria afaka miseho, afaka manao tsy hita maso fa fio fotsiny ary mahalala izay rehetra ataon'ny olona. Afaka manao fagagana. Raha tsy anatra intsony aho zao fa tonga dia tiana-karena be. Mitovita ny ve? Nefa raha tsy manam-pahaizana kosa ve za dia ahita asa mampanankarena? Za koa toa mirediredy ka. Dray, aina ny mofy a. Efa be rediredy loatra koa antohako lasa manofo mandreny fion'ilay fanahy. Lalina indray izany. Naryo! Narya! Ahoana ry neny a? Miantso anganao? Efa oviana moa ny tsokanao teo fa toa tsy renao mihitsiko. Fa inona ho any mahalasa sainanao eto an-davarangana eto e? Variana fotsiny mitazana amin'ny manodidina ry neny. Hay ve? Lasa saina ihany aho tamin'ilay fanofoko nandreny feo an'ilay fanahy alina. Dia anankarena ve laha ozy sady nikakakaka izy. Fa misy ilana anga? Tsy izany aho fa naray telefona tamin'ny dadanareo anikeo. Hoe ahoana? Fa marary anga hono izy ry neny? Tsy marary izy ka. Tena salama be aza hono iziko. Tianao raha mba makany amin'ny misy azy mba maka-rivotra kely. Ho any amin'ny santy ve? Ie, misy trano tsara itoeran'ny zareo nge hono nitokany.
Ka ny tiako antaninanao hoe tsy manina tokoa ve raha mba ilozakely tapaboana neto nareo anada ohatra? Neny koa za dia fanga mbola zazanono izay daka hoe tsy asaratreny raha soa eo mikarakara sakafo ka mipirotrano hoe dia tsy vitany da. Ianao kory nary tao manany ihany ka. Tsy izany ange fa mbola tsy nisara toerana mihitsy taminareo ahy e. Na fialan-tsasatra aza dia miaraka foana tsika tamin'izay lale rehetrarehetra e. Eny e, marina izany fa zo kosa ny heriny eny e. Mandany ny raha tiaka rivotra fa aza dia manay e. Ny rina nga no azy izay efiny. Efa andresaka taminy ihany keo fa ianao moa mbola natoro marainako. Dia hoana ozy izy? Toy izany teninao izany koa ny teniny ka. Da neny, fihinanao iny eny. Roviny izany neny nosaka andeha? Afaka 2 andro no anainga raha izany e. Andraso fa iantso andrenareo aho dia olazaina aminy fa ho avy. Izay izany ko. Dia raha hiakatra izany nareo afaka tapabolana? Raha makano ny ahy dia tsy hiakatra intsony izy raha tsy afaka 2 volana indray. Mety koa izany ko. Ho faly ary dady izao. Izay ihany ary neny mbola tsy tonga foana. Vao lasa 2 andro neny dia lasa mody alina foana koa nary. Ohatrany izao valy tapako fery. Ezako efa 10 alina izao mbola any foana. Raha mitelefona io izao neny dia inona indray re no lazaiko e? Omaly ary aho efa nandainga fotsiny hoe efa matory be nary. Izay ngambisy fa tonga. Ndraso loha jereko. Za ihany ka. Fa manina ho anary no alina be foana vao mody e. Raha fantatry dada sy ny angamba izao dia asa fotsiny. Zinona no mahataitra an'io e? Mbola niaraka tamin'ny namako e. Ka efa intelo ange izao nary no alina be foana vao mody e. Tsy mahita tory mihitsy ary tsy efa tonga nary. Fa ngandry matahotra e. Vehivavy lehibe koa veretsy dia raha matora soa koa ato fa tsy hoe indririry. Ny nge miantso foana amin'ny alina manontany e. Manontany hoe ahoana? Koa indriny tsy nilazan'izany tamiko raha tsy izao? Manontany izy hoe salama tsara ve nareo? Tsy misy manahirana ve? Endry tsara ve? Dia ahoana ozy izy nirina? Indro izao izy nefa niantso. Maly dia fako maly. Dia lazaiko foana hoe efa matory be nary. Dia ozy neny hoe azafazina azy izy raha matory e. Misaotra rehetra. Mahafinaritra ange ity zandriko ity. Fa za kosa aloha tsy handainga intsony raha mbola manontany eo izy a. Tokony tsy hody alina intsony nary. Fa manina nefa nary raha amin'ny atoandro miaraka amin'ny namany nary fa tsy amin'ny alina foana e. Za nge tsy hoe amin'ny foana mandramaraina e. Variana fotsiny aho dia tsy mahita ny lera mandeha akory. Ao fa tsy alina be intsony aho vao mody e. Ndana matory fa za koa hamonjy ny hevitraniko. Tafandrimandry ary nary e. Tafandrimandry ny irina. Iza koa ary izany mikilaksona any am-bavahady izany. Oay, ary taonary iny mivokana amin'ny vavahady iny. Iny fa niditra amin'ilay fiara. Dia lasa ilay fiara. Nary izany natsoin'ilay olona mitondra fiara teo. Ary oaiza amin'ity andro sasakalina ary nefa tamin'ny 10 alina izy vao nodry teo. Dia izao dia lasa indray. Heveriny fa tsy misy mahita mihitsy izy izao. Izy aza tsy henoko namoa varavarana akory. Aleo fa endrasako izay hiverenana eo. Tena tsy atory mihitsy aho. Hafahafa mihitsy izao ataony nary izao ka tiako fantatra. Izay efa misy mamomoramora amin'ny vavahady. Nary angamba izay. Amin'ny 3 maraina. Izay efa miakatra ny tohatra. Ndraso fa ho anontaniako. Fa avy taiza nary?
fa inona no mahataitra andry e avy nisotro rano tany an-dakozia fa tena mangateta be. Ay, ndio veriko fa hoe so marary satria ianao niko miakatra ny tohatra. Efa hoe mangateta be fotsiny fa tsy maninako. Mandandry matory fa aza tataitra hoe zaho koa monjy ny efitrango. Fa inona ary mandaingy. Inona no nataony tany ivelan'ny tany niaraka tamin'ny olona mitondra fiara amin'ity andro alina? Ny farana teo ary fizarana voalohany tamin'ilay tantara nosoratany Razana Bary Voangy lalao Joséphine sy R Pauline. Maizina nano miaina ny tantara Miangaly sy oly miaraka tamin'ny Aina Rakoto sy Inez Bruno ary Faly. nandray feo Tovy razana mamonjy nanatontosa Anjary Liva. amin'ny heriny anio ny fizarana faharo.